Ny fandarana ici magazine dia faly miarabantsika rehetra izay manaraka ny televiziona malagasy isaky ny takarivany alahady toy izao. Anio dia iompana manontolo amin'ny lafiny tantara manodidididina amin'ny tantaran'i Madagasikara ny fandarantsika satria araka ny efa hanambara dia ao anatin'ny volana jaona isika izao iray volana teny malagasy ary volana ankalazana ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Ka ny tantara ho resantsika ireo dia ny momba ny colonisation. Aloha dia tononona amin'ny teny frantsay izy hoe colonisation satria misy dikany maro be izany hoe colonisation zany fa tsy voatery hoe ho fanjanahantany araka ny fandraisantsika azy amin'ny andavanandro. Ho resantsika koa averintsika ilay fandarana momba ny diaspora satria misy fandraisany ny diaspora sy ny colonisation amin'ny lafiny anankiray. Ka momba izay dia manasa vahiny indray isika eto amin'ny fandarana ici magazine dia docteur Andry Sandra Rakotoarisoa, docteur en histoire izy indray no vahintsika izao takariva izao. Miarabanao docteur Andry Sandra Rakotoarisoa ary misaotranao sahady amin'ny fanatevenanao ny fandarana ici magazine. Miarabanao iaja amin'izao fandarana izao dia miarabantsika rehetra ihany koa mpanaraka ny fandarana ici magazine atao amin'ny TVM. Ya, ho resantsika moa izany momba ny hoe ny diaspora zanakam-pielezana raha ohatra hoe adika tsotsotra amin'ny teny malagasy sy ny colonisation. Ny colonisation moa zany teny hoe izany hoe tsy nadika hoe fanjanahantany fa notazomina hoe colonisation. Inona no mety hoe mahasamihafa ny diaspora na hoe mety hifandraisan'ny diaspora sy ilay antsoina hoe colonisation? Ny mahasamihafa na koa hoe ny mampitovy ny diaspora sy ny colonisation dia samy midika hoe fialana amin'ny toerana misy anao sy ny avinao dia mandeha mifindra any amin'ny toerana anankiray mety hoe andihana olona maromaro mety hoe firenena anankiray mety hoe vondron'olona anankiray. Izay aloha zany ny teboka anankiray hitovizany. Ny mahasamihafa anazy ny diaspora raha raisina amin'ny teny neviny dia avy amin'ny teny hoe spiro midika hoe mandeha miparitaka tany am-piandohana dia olona voatery ny paritaka nandeha no antony nahatonga ny hoe diaspora. Fa taty aoriana moa izy dia nandray endrika hoe mety hoe tena tamina ipon'le avondron'olona na firenena anankiray no nandeha nifindra monina. Ny mahasamihafa anazy indray ny colonisation dia misy antony tena mazava andehanana voafaritra mandeha makany, fa ny diaspora kosa zany hoe ny ao anatin'le diaspora le fifindra-monina dia mety midika hoe fandehanana dia mandeha manandrana mijery zavatra vaovao, zany hoe mety tsy voafaritra le antony tena andehanana mandeha zany le antony fandehanana. Fa dia hoe liam-piainam-baovao fotsiny mety hoe efa leo any toerana misy na laomonina na no ny antony samihafa fotsiny hoe liam-piainam-baovao liana zavatra vao dia lasa mandeha ny tany lavitra dia mila ravinahitra mitady izay mahasoa, mitady na tany malemy androina mpangady na tany tsy mangidy mangazo nefa mety ho tany mafimafy koa fa te hisedra fotsiny te hamolaka tena. Ny colonisation indray amin'ny lafiny iray misy idirany lafiny fanjakana kokoa ilay colonisation na ataontsika hoe tsy fanjakana fa tena hoe vondron'olona na fiarahamonina mihitsy no manapa-kevitra. Ohatra hoe afaka manome ianao ohatra hoe ohatra hoe fanapahan-kevitra hoe nahatonga an'ilay colonisation. Raha ohatra ka raisitsika amin'izay hoe colonisation izay dia andeha raisitsika ny tena hoe anisan'ny ohatra tranainy indrindra ny endry zareo greka zany na dia hoe ny phénicien rehefa nanao an'izay colonisation izay ihany. Ho an'ny greka ny tena hoe andikanan'le colonisation avy amin'ny teny hafa iny fa ny tena dikan'ny colonisation amin'ny greka dia hoe apoiskos. Ny dikan'izay dia hoe manalavitra ny toerana neviana, izay no hevitry ny colonisation, zany hoe nisy vondron'olona maromaro zany
a nanapa-kevitra andao an'ny Grèce mba andeha hipetraka andeha any amin'ny toerana lavitra ohatra anankiray zay ny antony nandehanany zareo a dia andeha hitady tany aloha voalohany indrindra dia ihany koa anao varotra dia ny fanapa-kevitra amin'io a dia tena fanapa-kevitra raisinao anatin'ny cité mihitsiny zany hoe fanapa-kevitra miaraka tsy dia misy loatra ny fanapa-kevitra manokana hoe misy olona anankiray dia andeha fa miaraka zareo dia izay no tena antony a ary ireo olona ireo a rehefa mandeha mifindrany dia tsy misy fifandraisana sy fekinan-doha amin'ny toerana neviny izay ny colonisation grecque fa tena mahaleo teny izy izay mbola hiverenantsika rehefa avy eo ao anatin'ny fitondrana fiainany na dia hoe mandika ny rafim-pitantanana sy ny rafim-piarahamonina nisy tany amin'ny toerana neviny ary izy dia tena tsy miankin-doha intsony sy tsy misy fifandraisana amin'ny Grèce zany afa-tsy ny amin'ny fotoana hoe anaovana fanamariana ny fiainam-pivavahany zareo izay izy vao misy fifandraisana amin'ny Grèce ohatra mandeha miverina mandeha makany Grèce fa ny ankoatr'izay tena tsy misy satria tena mahaleo tena tanteraka izy ary tsy misy itsabahan'ny Grèce sy ny cité mihitsy ny fiainana any amin'ny fandehanana any. Izany hoe ny grika rehefa mandeha manao an'ilay hoe colonisation dia manorina fonenana izy manorina tanàna vaovao fa ny diaspora kosa tsy manorina tanàna vaovao fa mandeha any amin'izay tanàna efa misy any Paris, any Londres, any Johannesburg ka horesantsika voalohany zany a ny antsoina hoe diaspora. Ny diaspora dia teny grika izy io ka eo amin'ny lohatenyity fandarana izay ho atolotra antsika ity dia nohazonay ilay tsipeliteny amin'ny teny grika hoe diaspora. Mora amintsika ihany mamaky azy satria sika rehetra tamin'ny nanao matematika sy fizika mahalala an'izany hoe delta, iota, pi, alpha, rho sy ny sigma ka ho hitantsika ary ny hoe fandarana mitondra ny lohateny fanadidina mitondra ny lohateny hoe diaspora mira zanaka pielezana. Efa nandeha teto ihany izy ity fa averintsika ampifandraisina amin'ilay hoe colonisation ka ino ary ny fanadihadiana momba ny diaspora. Ny diaspora dia voambolana grika tranainy avy amin'ny verbe diasperein midika hoe mamafy vo eny an-tsaha. Nanomboka tany amin'ny taonjato fahafolo na fahasivy talohan'i Kristy, ny diaspora dia nentina nilaza firenena na vondron'olona izay mioromponenana lavitra ny tanindrazany mielipatrana any an-tany hafa noho ny antony maro nefa koa mbola mihazona ny fombany sy ny teniny mahatadidy ny tantarany ary miraiki-pola landava amin'ny tany neviny. Ny azo heverina fa diaspora voalohany mitondra izany anarana izany dia ireo grika nioromponenana tany amin'ireo tany manodidina ny ranomasina mediterane nanomboka tany amin'ny taonjato fahafolo na fahasivy talohan'i Kristy. Ireo grika ireo dia laomonina vokatry ny ady fanafiana avy any velany na ady an-trano teo koa ny mosary ny fantrana na tsy manan-tany ambolena fa betsaka koa ny mpivarotra sy ny mpila ravinahitra ary ireo liam-piainam-baovao. Ka ireo grika mpifindra monina ireo no nanorina ny tanàna ny Naples sy Agrigente ary Syracuse any Italie sy any Sicile, Marseille, Monaco, Nice ary Antibes tany Gaule sy tanàna maro hafa tany Europa, Afrika ary Azia fa izay. Diaspora malaza indrindra dia ny jody na jiosy tany Babilôna no nanomboka ny tantara. Tamin'ny taona 425 talohan'i Kristy dia notafihin'i Nabucodonosor mpanjakan'ny Babilôna i Jerosalema. Rava ny tanàna sy ny tempoly ary nentina ho babo tany Babilôna ny mponina. Dimapolo taona taty aoriana dia ravan'ny Cyrus mpanjakan'ny Persa ny fanjakan'ny Babilôna ka nomeny alalana hody any Jerosalema ny jody. Tsy niverina nody daholo anefa ny jody rehetra fa nisy ampahany betsaka efa tamamonina tsara fari-piainana
ka nijanona tany Mesopotamia sy tany Persa. Ireo sy ny taranak'ireo no nantsoina hoe jody ampielezana na diaspora juive andiany voalohany. Ireo jody tafaverina avy any Babilôna dia nanorina indray ny tanànan'i Jerosalema ary nanarina ny tempoly. 500 taona taty aoriana nefa, tamin'ny taona 70 taorian'i Kristy, dia noravan'ny Romanina i Jerosalema sy ny tempoly. Mafy ny famaizan'ny Romanina tamin'izany fotoana izany, ka izay jody sisa tsy maty na tsy babo dia laomonina, lasa ny tsomponenana, ny elpatrana eran'ny Europa sy Azia andrefana ary Afrika Avaratra. Io no diaspora andiany faharoa. Jerusalem, 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 mtakatifu wa Mungu, umepambwa kama bibi harusi. Jerusalem, lasa vahoaka tsy manan-tany sady tsy manam-panjakana na peuple sans territoire et sans état ny jody tao anatin'ny 2 taona latsaka, ary matetika koa aza voaroka na hiara-ny etraketraka sy toeran-tsaka na famonoana sy fandringanana mihitsy aza ireo jody any am-pielezana ireo any amin'ny firenena anorenany fonenana. Fa na dia izany aza dia voatahiry ny jody lalandava ny fivavahany, ny kolotsainy, ny teniny, ny mahafirenena tokana azy ireo, na dia mifanalavitra sady samy hafa tanteraka aza ny kolotsaina iainana sy ny firenena iorenan'izy tsirairay avy. Ary izy rehetra dia nanantena tao anatin'ny 2 taona fa indray andro any dia mbola hiverina hiakatra ny Jerusalema, l'an prochain à Jérusalem. Jerusalem, Jerusalem, oh Jerusalem, Jerusalem, mji wa Mungu, tutaishi na Mwokozi. Jerusalem. Nanatanteraka kampany an'izany fanantenana izany ny sionisma tamin'ny taonjato 770 ka niafara tamin'ny fananganana ny fanjakana Israely tamin'ny taona 1770. Ankehitriny io diaspora jody na jiosy io dia lasa ohatra velona, ary ny diaspora dia ilazana ny fondron'olona avy amina firenena anankiray mielipatrana eran'izao tontolo izao an-tsitrapo na antery, nefa ampiray sy ny fahatsiarovana sy ny firaketam-po amin'ny tany ny aviana. Amin'izao androntsika izao dia any amin'ny 300 tapitrisa any ho any ny olona monina ivelan'ny firenena iaviny. Inde no betsaka zanaka ampielezana indrindra 720 tapitrisa. Manarakaraka i Meksika 220 tapitrisa, Rosia 220 tapitrisa, Chine 10 tapitrisa, Madagasikara 3 hetsy. Israely kosa dia hafa manokana satria zanaka ampielezana na diaspora niverina amin'ny taniny no nanangana indray ny fanjakana, ary maro anisa kokoa ny jody any ampielezana mitaha amin'ny jody monina any Israely. Jerusalem, 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 oh Jerusalem, Jerusalem, mji wa Mungu. Izay ny fanadihadiana momba ny diaspora teny Grika, fa ny diaspora malaza indrindra eran-tany dia ny diaspora jiosy na ny diaspora jody. Ny azona ho anampiana mikasika ny fanadihadiana teo momba ny hoe diaspora. Araka ny hitantsika tamin'ny fanadihadiana teo dia niresaka mahakasika ny hoe tamin'ny andron'ny nanjakany Nabucodonosor hoe Nebukadnezar tamin'ny taonjato fahaenina andalohan'ny naterahan'i Jesoa Kristy hoe nanafika ny fanjakany jody izy izay nananan'i Jerosalema ho renivohany, dia rehefa resiny ireo dia nentiny nandehanakany Babilôna. Izany tantara izany moa dia voarakitra ao anatin'ny Baiboly amin'ny testamenta taloha, voalaza ao amin'ny boky ny Daniela, Jeremia,
Ezekela sy ny tantara isan-karazany. Ny jiosy amin'ny mahebreo anazy ihany koa dia samy manana ny Abrahama ho razambeany ary izay porofo izay zany ara-baiboly izay no entin' zareo mitaky amin'izao fotoana izao sy atao anatin'ny tantara ny tany izay tena tiany zareo angatahana dia anisan'ny tena ady lehibe anankiray ataon'ny jiosy zany ny jiosy melipatrana na ny diaspora. Ny diaspora koa nefa dia tsy voatery hoe endrika fahalemena foana ihany koa fa mety hoe ho tanjaka force ho hery anankiray zany ho an'le mandeha mifindra monina satria anisan'ny mitarika zavatra tsara ho an'ny firenena satria voalohany indrindra afaka mandeha ankoatrany hoe mila ravinahitra dia mandeha manao ihany koa izy anisan'ny ohatrany hoe misolo tenan'ny firenena any ivelany satria marihana foana fa reny diaspora reny naiza misy azy ho an'ny jiosy tsy nanana firenena izy tamin'ny voalohany dia tena miraikitra tanteraka tsy misaraka amin'ilay identité sy ilay culture amin'ny foana izay ny diaspora naiza misy anazy na fotoana ela na fotoana voaingana dia izay anankiray izay teboka anankiray tena manamarika ny diaspora. Ary tsitsitsitsitsatra ho an'ny jodina ny jiosy ilay hoe diaspora tany Babilôna, ilay diaspora ilay zareo hoe nentin'ny Nabucodonosor ny baboana tany Babilôna fariseny fa milafiny ray nefa dia iny koa ny tena hery lehibe ho an'ny jodina indrindra ny ataontsika hoe 500 taona taty aoriana satria rehefa tonga tany Babilôna izy tsy nisy tempoly fa ilay boky ilay Torah iny sisa no heriny zareo dia iny no namola volana nampitambatra ny zareo nanome hery any zareo ary ilay Torah dia ilay fiarahamonina zany tsy voatery hoe misy tany na misy tempoly vao misy fa iny boky iny lasa ohatran'ny territoiren zareo na iza misy azy dia izay no mahatonga hoe raha tsy diso amin'ny diaspora juive amin'izao fotoana izao zany hoe io fa hery avy any Babilôna sy avy any Persa ny diaspora juive anisan'ny matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao milafiny amin'ny lafiny toe-karenana ny lobbying na asa misy anazavanao an'izay. Ny diaspora juive dia anisan'ny opérateur économique matanjaka misy manampahaizana maro be dia be isan-karazany ary izay ny tena anisan'ny hery mahatonga ny jiosy hoe na dia hoe kely sy manana olana amin'izay resaka firenena misy anazy izay dia anisan'ny tanjaka anankiray lehibe fa eo akaikin'izay diaspora juive izay koa dia misy koa ny diaspora sasany matanjaka anisan'izany ny teneninao teo hihaja ny diaspora indienne ny diaspora io moa le atsotsika le hoe péril jaune le tena hoe miparitaka be ary Madagasikara raha jerevana manokana anatin'ny tantarany dia efa tamin'ny taonjato faha 9 ny tonga teto Madagasikara ny zareo karana avy any Gujarat sy zareo sinoa mipetraka tany amin'ny faritra atsinana amin'ny Madagasikara miraty avy eo dia mipetraka taty amin'ny renivohitra. Eo ihany koa ny diaspora arméniana ny diaspora africaine izay nandeha ny voatery nandeha nitoetra tany Amerika atao anatin'ny fanandevozana ary commerce triangulaire dia nisy tena matanjaka reny diaspora reny satria verenantsika rehefa avy eo hoe nangataka nisy tamin'ireny vokatra le tena lien amin'le toerana neviny izay dia nangataka niverina ny diaspora africaine sasany tany Amerika ary anisan'ny nahatonga ny nananganana ny Liberia sy Sierra Leone satria nangataka niverina zareo ny tany Liberia moa dia zareo Amerikanina mihitsy nanosika raha te miverina raha te hiverina dia nanangana an'ireny firenena ireny. Fa zareo somary misy olana amin'ny fiarahamonina ihany satria rehefa niverina ny Liberia ireo afrikanina avy any États-Unis avy any Amerika amin'ny kapobeny nanakany Sierra Leone efa somary nahazo an'ilay fomba fisainana Amerikanina izy na dia mbola eo foana ilay hoe hanitra nentin-drazana ilay hanina ny tany nieviny fa nisy fifandonana teo amin'ny fiarahamonina rotonta hoe ireto efa nahazo fisainana Amerikanina izahay mbola le fisainana ety izay amin'ny lafiny ray fa amin'ny kapobeny zany ny diaspora dia tsy voatery ho fahosana fa voatery ho hery ho an'ny firenena anankiray. Ka ho resantsika manaraka ny lafiny ataontsika hoe colonisation. Ny colonisation ny fandikatsika malagasy azy ny ankapobeny dia hoe fanjanahantany tsy voatery ho fanjanahantany nefa ilay hoe colonisation fa misy dikany marobe izany hoe colonisation izany ary nany ataontsika hoe ny voambolana ny eveny amin'ny teny latina dia tsy fanjanahantany naoviana no dikany hoe colonisation fa fivelomana amin'ny tany. Raha tsika ary ny fanadidina faharoa mitondra ny lohateny hoe ny colonisation izay soratantsika lalandava amin'ny teny frantsay ny colonisation teny tokana
fa misy dikany maro arahantsika ny fanadihadiana. Inona moa no atao hoe colonisation? Amin'ity fanadihadiana ity dia hotazomintsika ny voambolana frantsay hoe colonisation sy ny colonie, fa tsy adika avy hatrany hoe fanjanahantany na zanatany. Raha vao miresaka hoe colonisation dia ny fanjakazakany vazaha Europeana taty Afrika sy Azia ary Amerika no tonga ao an'eritreritry ny ankabetsahan'ny olona. Misy dikany maro anefa ny colonisation ary tsy vao tamin'ny taonjato fahavaloambin'ny folo na fahasivambin'ny folo akory ny antombohany fa efa hatry ny fahakolo amin'ny tany. Na ilay voambolana hoe colonisation aza dia avy amin'ny teny latinina, teny tranainy, colere midika hoe monina, habiter, mamboly, cultiver, manamainty molaliny tany na occuper une terre. Hitantsika izany amin'ny voambolana maro toy ny hoe agricole, apicole, terricole etc. Avy amin'ny colere ihany koa ny voambolana hoe colonie. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia niseho amina endrika maro ny colonisation. Tafiditra ao ny raharam-barotra, ny fanafiana fanjakana hafa, ny fanjakazakana, ny fifindra-monina ary manaraka ny lalandava ny ideolojia sy ny tetikady isan-karazany. Ny colonisation grika fahagola dia tsy fanjakana matanjaka izay mamorotra ny osa araka ny fiheverana ankehitriny. I Grèce dia tsy fanjakana tokana fa tanàna anjatony samy nahaleo tena antsoina hoe cité-état. Ohatra Sparte, Athènes, Corinthe, Thèbes, Chalcis sy ny sisa sy ny sisa. Teo anelanelan'ny taonjato fahavalo sy fahaenina talohan'i Kristy dia nanorina kolonia marobe manamorona ny ranomasina Mediterranée sy ny ranomasina mainty na mer Noire na Pont Euxin fahagola ny mponina avy amin'ireo cité-état grika ireo. Maro ny antony nahatonga azy ireo hifindra monina. Lafin'ny geografia, i Grèce dia tany kely velarana ary ny toerana rehetra dia tsy mihoatra ny 80 kilometра miala ny morontsiraka. Ny ankamaroan'ny sisin-dranomasina dia azo anorenana seranana ka ny Grika dia mpiantsambo havanana mahafehy ny ranomasina. Lafin'ny toe-karena nandroso ny fiarena fa izay ka nitady lalam-barotra ny velona ny Grika izay mpiantsambo havanana raha teo, ka sady nivarotra ny vokatry ny asa tanana ny Grika no mividy sakafo izay tsy ampy any amin'ny zareo sy ny akora ilaina toy ny metaly isan-karazany. Lafin'ny sosialy, ny tombo ny mponina tsy nitsahatra ny adala politika, ny vadika ho ady an-trano matetika ary indraindray ampian'ny fanafian'ny fanjakana avy ivelany toy ny persianina. Izay vondron'olona resy na laomonina dia lasa nitsopinenana mitady tany androinam-pangady any velany. Lafin'ny tontolo iainana tsy dia lonaka ny tany any Grèce ka matetika mamely ny mosary. Noho izany ny vondron'olona sasany tamin'ireo cité-état izay tsy tamana na laomonina vokatr'ireo olana voalaza ireo dia lasa ny findramonina eny akaikikaiky na any lavitra be nanorina kolonia. Ny kolonia grika dia tsy hoe firenena misy mponina mainty molaly anjakana na anjakazakany grika fa tanàna mahaleo tena any ivelan'ny Grèce toy ny fanjakana kely mitovy amin'ireo cité-état any Grèce miteny grika ary miaina ny fomba grika. Ireto ny isantionan'ireo kolonia grika marobe nanamorona ny ranomasina Mediterranée sy ny ranomasina mainty. Tany Gaule i Marseille, Nice, Antibes ary Monaco. Any Espagne i Ampurie. Any Italie no tena maro: Naples, Cume, Tarente, Syracuse, Agrigente sy ny maro hafa tsy voatanisa. Tany amoron'ny ranomasina mainty na mer Noire, izany hoe tandrifin'ny Ukraine ankehitriny, dia nisy ny Olbia, Chersonèse akaikin'ny Sébastopol any Crimée, Théodosia antsoina hoe Féodosia ankehitriny sy ny sisa sy ny sisa. Tany amin'ny tendrony atsinanan'i Europa i Byzance izay lasa Constantinople ary farany Istanbul ankehitriny.
Ireo siteta tany ivelan'ny Grèce ireo dia nanapariaka ny teny Grika sy ny sivilizasiona, ny filozofia, ny haisoratra, ny demokrasia, ny siansa isan-karazany, ny asa vaventy sy ny arsitektura, ny fanajariana ny tanan-dehibe ary nampiroborobo ny raharam-barotra. Fa na dia izany izy anefa dia nisy ihany matetika ny disadisa na ady ny fanaovan'ny Grika sy ny mponina tompontany ary nobahanan'ny Grika koa matetika ny raharam-barotra. Tsy adinoina ny Fenisiana tany Fenise na i Liban ankehitriny izay nanorina kolonia taty Afrika sy tany Eropa, toy ny Carthage tany Afrika Avaratra, tandrifiny Tunisia ankehitriny, any Espanya i Gades na Cadix, i Carthagène ary any Portugal dia ny Fenisiana no nanorina ny tanànan'ny Lisbonne tany amin'ny taona 1000 talohan'ny Kristy tany ho any. Samy hafa tanteraka ny kolonia grika sy ny kolonia romanina. Ny colonisation romaine dia efa nitara-panjakana tamin'ny alalan'ny tafika na fampirarahana ka lasa nidadasika be ny ampira romanina. Nahatratra 5 tapitrisa kilometatra toratro ary ny oatra ny 70 tapitrisa ny mponina mitsinjara ho firenena maro no fehezin'ny romanina. Ny Grika dia nivarotra fa tsy dia nihevitra ny hanapariaka ny kolontsaina loatra, fa ny manodidina no voasariky ny hakanto ny kolontsaina Grika ka lasa nakatahaka. Ny romanina kosa dia nanao vaindohan-draharaha ny fanapareana ny kolontsaina sy ny teny latinina, ny lalàna, ny fanajariana fotodrafitra sagoavana toy ny tanan-dehibe, ny aqueduc, ny kianja filalaovana na arène, ny lalàna ary ny fomba fandaminam-panjakana romanina. Io ilay antsoina hoe romanisation. Tsy tambo isaina ny tanan-dehibe naoriny romanina toa ny Lutèce na i Paris, Lyon, Narbonne, Barcelone, Cologne, Londres sy ny sisa sy ny sisa. Ny nampiavaka ny Roma amin'ny Grèce koa dia ity: ny Grika dia tsy nihevitra ny hiray volo amin'ny tompon-tany, fa ny romanina kosa dia niezaka nampiray volon'ny romanina mpandresy sy ny vahoaka hafa nofeheziny. Io ilay antsoina hoe assimilation na intégration. Ka taty aoriana dia nahazo zom-pirenena romanina miandalana ireo firenena ivelan'ny Italia. I Pauli Apostolo ohatra dia jody avy any Tarsa na Turkia ankehitriny sady nizaka ny zom-pirenena romanina na citoyen romain. Nilamina ny ampira romanina nandritra ny 300 taona teo eo. Io ilay antsoina hoe Pax Romana na Paix Romaine. Na dia izany aza nefa dia tsy adino fa maro ny raha nandrika ary firenena maro ny voageja na tafatsangana ny ampira romanina. Izay firenenany komy dia naringana tanteraka, ohatra i Carthage tandrifin'ny Tunisia ankehitriny, i Corinthe tany Grèce tamin'ny taona 770 talohan'ny Kristy, ary i Jody sy Jerosalema renivohitra tamin'ny taona 70 taorian'ny Kristy. Eo ny somary misy itovizan'ny ampira romanina sy ny fanjanahantany nataon'ny Eoropeanina taty amin'ny vanim-potoana moderna. Nanova zavatra be tamin'ny fizotry ny colonisation i Christophe Colomb izay nahita ny Amerika tamin'ny taona 1900. Misy karazany maromaro ny kolonia Eoropeanina. Misy ny antsoina hoe colonie de peuplement, izany hoe mifindra monina any amina tany izay heverina fa mbola tsy manan-tompo ny Eoropeanina ka tsy mody any Eropa intsony fa lasa tompo-tany. Manorina tanàna ary rehefa mihamaro aza izy ireo dia izy ireo ndray no lasa tompon'ny tany, manangana fanjakana vaovao ka voailika na mitady olona tamingana matetika ny mponina mainty milaly na lasa vahoaka ambany sata. Santionan'ny colonie de peuplement i Amerika Avaratra sy Amerika Atsimo ary Australie sy Nouvelle-Zélande. Ny colonie d'exploitation dia mifandraika tanteraka amin'ilay antsointsika hoe fanjanahantany izay nihatra tamintsika malagasy sy ny ankamaroan'ny firenena asiatika ary ny afrikanina afa-tsy Etiopia.
nitrandraka ny akora sy ny harena voajanahary ary ny fehiny politika sy ny toe-karena ny firenena-mpanjanaka nanjakazaka ka nampanao asanterivozona namono izay mikomy nangorona tany nefa koa nanorona fotodrafitrasa maharitra toy ny sekoly sy ny lalana ary ny hopitaly sy ny tranom-panjakana. Ny tena mahasamihafa ny fanjanahany Europeanina sy ny fifehezany Romanina fahagola dia izao: tsy nisy fanambaniana na fanavaka vampirazanana tamin'ny androny Romanina sy tamin'ny andro fahagola amin'ny ankapobeny, fa ny fanjanahany Europeanina kosa dia nametraka fanavaka vampirazanana sy volokoditra na hierarchie rasiala. Taorian'ny ady lehibe faharoa dia nitaky fahaleovantena ny firenena voazanaka ka nahazo fahaleovantena izy ireo teo amin'ny manodidina ny taona 1909. Tany Amerika Avaratra izay misy any Etats-Unis ankehitriny dia nisy kolonia britanika 13. Vazaha avy any Europa ny ankamaroan'ny mponina izay nandringana ny tompo-tany nandritra ny 300 taona. Izany hoe ny tany Amerika dia colonie de peuplement. Tany amin'ny taonjato faha-19 dia nikomy tamin'ny fanjakana britanika foibe izay naniraka azy ireo kolonia 13 ka nanambara ny fahaleovantenany tamin'ny 4 Jolay 1779. Ireo kolonia 13 ireo no nandrafitra ny Etats-Unis tany am-boalohany. Tsy mitovy amin'ny zanatany taty Afrika ireo zanatany Anglisy tany Amerika. Taty Afrika dia ny mponina mainty molaly, tompo-tany izay maro anisa sady voageja noho ny tolona ka nahazo ny fahaleovantena. Fa ireo Amerikanina izay nikomy tamin'ny fanjakana foibe tamin'ny taonjato faha-19 kosa dia tsy mponina tompo-tany tranainy izay efa saika lany tamingana, fa tarana bazaha izay lasa tompon'ny tany taty aoriana rehefa avy nandringana ny mponina mainty molaly. Ny colonisation israélienne en Cisjordanie dia tena hafa tanteraka. Tsy fanjanahantany ny azy fa fimpitoana-tany nanomboka tamin'ny taona 1779 taorian'ny guerre des 6 jours. Ny mahasamihafa ny colonisation israélienne amin'ny colonisation européenne: ny européenne dia nanitatra ny fifehezany any an-tany lavitra any ampitany ranomasina any. Ny israélienne kosa dia miboto ny tany mifanolobodirindrina aminy. Io tany izay botoiny io dia lazainy israélienne fa tany lovany tamin'ny razam-be fahagola, tany nampanantenaina araka ny voalazan'ny baiboly, saingy nozakainy firenena hafa toy ny Arabo Silamo taty aoriana ka takin'ny israélienne. Cisjordanie na West Bank no anarana eken'ny firenena mikambana, fa ny israélienne kosa dia mifikitra amin'ny anaran'ny tany tranainy hoe Jody sy Samaria. Izay raha vitinina ireo karazana colonisation, miseho amina endrika maro izy ka tsara ho fantatra mba hanampy antsika hahalala sy hahatakatra bebe kokoa ny hevitra mitondra ny tantaran'izao tontolo izao. Izay ny fanadihadiana mikasika ny colonisation no tarintsika hatrany amin'ny Phénicianina, ny Grika, ny Romanina, ny ampita ty amin'ny fanjanahantany nataon'ny Europeanina, fanjanahantany moderne moa zany raha araka ny filazantsika azy, izany hoe ilay karazana fanjanahantany ny hiatra tamintsika teto Madagasikara, ary resahana koa ilay tsony hoe colonisation any Israël, colonisation any Cisjordanie. Ny azonao anampiana Docteur Andry Rakotoarisoa amin'ilay fanadihadiana teo, azonao anatevenana ny resaka noazavaina teo. Mahakasika ny fanadihadiana teo dia raha jerena zany hoe inona mahasamihafa an'ilay colonisation grecque sy ilay colonisation romaine dia ny zareo greka nitady toerana hipetrahana sy hanaovana varotra, fa ny zareo romaine kosa dia mametraka olona hiaro sy hanara-maso ary hitana ny toerana izay avy mibaboiny zareo romanina, ary ihany koa apetraka amina toerana stratégique toy ny hoe lalana na seranatsambo. Ny anankiray ihany koa dia zareo ny colon grec tsy nanana fifandraisana mihitsy tamin'ny cité tany Grèce, fa kosa ho an'zareo romanina dia nitantaniny Rome zany hoe centralisé le fahefana. Dia ny anankiray ihany koa hoe mampiroborobo ny varotra ny zareo grec sy ny fivelomana, fa ny
romanina ihany kosa dia manitatra ny fanjakana. Izay no zavatra mahasamihafa an'ireo endrika colonisation anankiroa ireo. Raha ho an'ny greka manokana ihany koa amin'ny maha hoe ny varotra ny tena nahaliana an'izy ireo dia raha nahatsikaritsika teo dia manamorona ny ranomasina avokoa ny toerana nisy an'ireo ireo tanàna greka rehetrarehetra ireo satria vitsy izany ny tany anatin'ny tany ary ny tena tiana homarina ihany koa dia nisy tamin'ireny cité reny no nanana lavitra ihany koa na ndroso ara-toekarena bebe kokoa raha oharina amin'ny cité greka sany ohatra hoe Syracuse ny teneninao teo Iaza any Sicile dia natanjaka kokoa zany noho ny cité ningany reny toeran'ireny. Tsitsatsiaritra Syracuse ilay tsahatsika teo fa tsy voaresaka tany Syracuse nisy an'i Archimède ny tosky Archimède hoy tsika nianatra tamin'ny teny gasy la poussée d'Archimède hoan'izay nianatra tamin'ny teny frantsay tao an-tanàna ny Syracuse izay tanàna grika any Sicile ary mbola tanàn-dehibe any Italie amin'izao fotoana izao i Syracuse mbola tanàn-dehibe, Marseille sy tanàna maro any Espagne mbola tanàn-dehibe miroborobo amin'izao fotoana izao fa nisy karazana ataontsika hoe karazana colonisation mbola resantsika foana hoe colonisation fa tsy fanjanahantany nisy karazana colonisation maromaro teo indrindra ataontsika hoe ny colonisation nampiarina tsy ho resantsika tsony ny grika fa ny colonisation izay nampiarina tamin'ny firenena be dia be taty Afrika sy tany Azia nisy ny colonie de peuplement itsika araka ny fanambara teo colonie d'exploitation izy ny tena hoe nanimba n'ilay firenena tamin'ireo karazana colonisation reo. Andeha aloha hiverenana hoe inona le colonie d'exploitation dia inona le colonie hafa nisy. Les colonies d'exploitation dia tena hoe fankana ny harena kibon'ny tany sy ambonin'ny tany eo amin'ilay firenena ary ihany koa fampiasana sy fankana ihany koa ny herintsandron'ny olombelona izay mipetraka ao amin'ilay toerana. Ohatra tamin'izany zao raha raisitsika ohatra ny ohatry ny tany Amerika na tsy nisy olona tany dia nandefa andevo aty Afrika ho an'ny tany Australie indrindra nisy an'ireo aborigène ireo izay tena hoe isan'ny nitondra betsaka ihany koa tao anatin'izay hoe fametrahana ny rafitra ny colonisation izay satria resahana betsaka ny Australie misy an'ilay hoe génération volée ankoatran'ny hoe aretina nentin-dry zareo mpanjanaka dia misy an'ilay hoe génération volée hoe mba ahafahan'ilay mponina mipetraka ao zany hoe manakatra ny fomba mampanao an'ireo mpanjanaka dia nisy ny nalaina napetraka tany amin'ireo fianakavian'ireo mpanjanaka nisy ihany koa napetraka tany amin'ny internat dia maro be tamin'izy ireny no nisedra ratra sy nisedra olana be dia be tamin'ireny ary nisy moa ny tena hoe fialatsiana pahabemaso nataon'ny prime ministre taty aoriana tamin'ny taonjato faha 1 mahakasika an'izay hoe génération volée izay. Raha miresaka ianao hoe ny antsika colonie d'exploitation hoe iza no sy ny peuplement iza no tena namela takaitra be dia raha ho an'ny Madagasikara manokana zao raha hoe jerevana amin'ny lafiny anankiray ny fanjanahantany dia anisan'ny hoe nazahoantsika fotodrafitrasa nafana namafy ny fampianarana nametraka ny discipline ihany koa fa ny colonie de peuplement zao raha oharitsika amin'ny Australie dia tena eritreretina hoe ohatrany ahoana no niainantsika n'izany zavatra izany satria ny aborigène satria ho an'ny mpanjanaka britanika rehefa tonga tany Australie dia niaina ato anatin'ilay fomba fijerika izy hoe terra nullius zany hoe tany tsy misy tompony i Australie ka anazy daholo ny zavatra rehetrarehetra ao aminazy eo nefa efa nisy verina tsy olona ny aborigène verina tsy olona ny aborigène kanefa ny aborigène dia efa manarivo taona maromaro no mipetraka tao Australie. Ka amin'ilay hoe everina tsy olona ny aborigène amin'izao fotoana moa zany dia ohatra hoe ireo tany any Amerika avaratra i États-Unis efa ataontsika hoe namany ringana efa tsy dia misy tony saika lany tamingana ireo ataontsika hoe peau rouge amérindien izay ponina mainty milaly fa ny vazaha zao ny tompony tany na iza ataontsika hoe vazaha européenne ny any Amerika ny any Amerika Atsimo vazaha espagnol sy portugais ny any Australia vazaha anglis sy irlandais zany hoe vazaha anglo-saxon. Isika malagasy indray na dia voazanaka isika mbola tompon'ity tany ity zany hoe mbola isika ny maro an'izy izay ngamba ny mahasamihafa koa ny colonie d'exploitation satria ny colonie de peuplement niondrana be dia be nakany amin'iny izy ity nakany amin'ilay tany vaovao izay heverina hoe terran'olona sy terra tsy misy tompony tany tsy manatompo ry zareo vazaha fa miresaka tsika ilay hoe no heverinao tsy olona ny aborigène izay koa ngamba ny anisan'ny hoe zavatra napoitra ty fanjanahantany tamin'ny taonjato faha 9 sy faha 9 izay tsy nisy tamin'ny andron'ny Romanina ilay théorie raciale mba hazavainao kely.
mahakasika an'izay théorie raciale zay moa zany a taorinan'ny nahitan'zareo européana ny continent américaine dia nanomboka mipetraka amin'izay le colonie d'exploitation tena hoe maka ny arenakibon'ny tany sy ambonin'ny tany ary ny olombelona ao amin'le firenena anankiray na le toerana anankiray moa zany fa tsy hoe firenena. Ny théorie raciale dia nisy mpandinika fiarahamonina be deabe ny tena nivoy sy nanasa rapodikevitra ny opinion tamin'izany fotoana zany a. Nisy an'ny Gobineau ny resaka ny hoe les inégalités des races hoe ny race blanche ambony ary ny tena resana anatin'izany boky zany dia hoe mampidi-doza ny métissage zany hoe ny fifangaron'ny maty sy ny fotsy ary nisy ihany koa Henri Chamberlain zay atao anatin'izay théorie de race zay ihany fa izy indray dia resaka bebe kokoa ny fanindrandrana ny race arienne na ny hoe ny race germanique atao anatin'izay. Zany hoe zareo allemand, scandinave, hollandais ireo européana tavaratra ary mbola nisy Jules Ferry koa zany ny frantsay Jules Ferry izay ataontsika hoe tena niary mafy nanindrahindra izany hoe fanjanahantany satria hoe ny fotsy hoditra dia nomen'Andriamanitra sa nomeny zavaboary andraikitra nomena hiraka hanazava an'izao tontolo izao la mission civilisatrice de l'homme blanc. Ka amin'izay lafin'izay indrindra tamin'ny antiquité tsy nisy izany hoe race zany fa mety hoe matotsy ny fankahazo angamba ny olona taloha tamin'ny antiquité dia rezotra intolérance raha ilazana azy amin'ny teny frantsay zany hoe tsy zaka ny toetra sy ny kolotsain'ilay olona mifanatrika aminy ohatra hoe nijody asa mba afaka manazava kely ianao. Raha oharina tamin'ny antiquité tokoa dia sy tena mbola mipetraka izay le resaka hoe faniliana ny afo zay zany le théorie des races zay. Raha ohatra ka hidritsika miresaka hoe antisémitisme dia indray tena hoe vata-teoriana fanapotehana ny jiosy faniratsirana sy ny fanilikiliana ny jiosy. Izany hoe raha fitiana zany zay rehetra zay ny ataontsika hoe raha nisy ny fifanavagavahana tany amin'ny antiquité ataontsika hoe discrimination na rejet na tahaka zay dia mety hoe tsy mifanaraka loatra amin'ny fomba fisainana ny jody mietrehitra fa reto goïme mampanompo sampy ny olona hafa indray gaga mahita ny jody hoe Andriamanitra tokana sady tsy hita maso fa raha ny tena marina zany tamin'ny antiquité tsy mbola nisy lafiny hoe nyresaka karazana natao ohatrany hoe manana endrika scientifique biolojika fa tamin'ny iny izy ty taty amin'ny taonjato fahavalo-ambin'ny folo sy fahasivy-ambin'ny folo izay vao tena hoe lasa nanana endrika biolojika izany hoe rasy izany zany hoe io koa ngamba mety hoe karazana ohatrany hoe endrika ratsy zany tamin'ny fivoaran'ny siansa sa nanahoana mba hazavaina kely. Io ny resaka hoe fanavahana eo amin'ny lafiny ara-biolojika mifototra amin'ny lokon'ny volokoditra iny dia anisan'ny entin'ireo olona ara-iverenako ihany nanao an'ireny théorie des races ireny izay tena hoe nivohy betsaka an'izay foto-kevitra izay satria na ho an'ny teto Madagasikara dia tsy nisy zany hoe tao anatin'ny rafim-piarahamonina malagasy tsy nisy zany hoe fanavakavahana ny mainty volokoditra sy ny fotsy volokoditra zany fa iny moa lantsina hoe le groupe statutaire ny many statut zany no mikante ao anatin'izay hoe na ianao statut andrina na ianao groupe statutaire ovy dia tsy nisy zay hoe fanavakavahana amin'ny lokon'ny volokoditra zay fa zavatra nampidirin'ny européana tao anatin'ny fiarahamonina zay hoe fanavahana ny mainty sy ny fotsy zay araka le théorie ndresahana teo. Satria raha groupe statutaire ny eto Madagasikara be dia be koa ny olona ataontsika hoe andrina somary izy ty zarazara hody zany mainty kokoa ny volokodiny fa tsy ilay hoe fotsy manjelatra be ka eo amin'ny zay lafin'izay amin'izao fotoana izao dia efa mazava fa ny race dia ataontsika hoe efa tsy dia misy intsony ilay resaka hoe race amin'izao fotoana izao satria heverina fa ny race humaine dia anankiray sa ahoana ny anankiray ny race humaine race homo sapiens itsika zany fa tsy misy hoe race blanche na race noire ka amin'ny idirantsika indray amin'ny lafiny anankiray ny fanjanahantany teto Madagasikara colonisation ho fina marina ny tena nanomboka ny colonisation teto Madagasikara.
Ny endrika colonisation teto Madagasikara tian'ny mpanjanaka apetraka teto Madagasikara dia ny colonie d'exploitation raha vao vantany nahitan'ny Madagasikara ary zareo portugais zany hoe ny européana tamin'ny taona 1920 dia ny nametraka an'izay colonie d'exploitation izay ny tanjony satria raha ho an'ny zareo portugais manokana zao rehefa tonga teto Madagasikara izy dia nijery hoe ahoana ny fomba misy épice ve eto dia efa nanana an'izay tetikasa izay izy saingy tsy nahaliana anazy noho ny tsy fisian'izay hoe épice zay centre d'intérêt an'izay taty amin'ny taona 1770 tamin'ny andron'ny Richelieu dia efa nanana an'izay vinavina anjanaka amin'ny Madagasikara izay ireo firenena lehibe tany Eropa toy ny Frantsa, ny zareo Anglisy ary ny Hollandais koa ny Hollandais ihany koa dia efa nandeha nakaty Madagasikara nanana an'izay tetikasa izay daholo kanefa moa mafy ny hazakazaka tao anatin'izay ary nisy an'ireo mpirehetra frantsay efa tonga tany Faradofay tamin'ny taona 1770 marina fa hoe ao anatin'le hoe fomba fijery le hoe antony mahatonga ny colonisation hoe 3G hoe gold, god, glory zany hoe anisan'ny antony anankiray mahatonga nanamarina ny frantsay ny fitiavany anjanaka amin'ny Madagasikara le hoe mampielipatrana ny fivavahana kristiana dia eo ihany koa ny hoe amin'ny firenena matanjaka anazy dia mila manana voninahitra izy dia tamin'ireny lafiny ny ara-pivavahana ireny aloha ny diran'ny zareo tsikelikely saingy tsy naomby moa zany izay tena nisy ombiazana loatra teny amin'ny morontsiraka Madagasikara fa nila ny andro ny taona 1770 tamin'ny andron'ny Radama voalohany vao tena hoe tafapetraka ny fivavahana kristiana teto Madagasikara. Tafapetraka ny fivavahana kristiana teto Madagasikara tamin'ny andron'ny Radama voalohany fa ny anglisy no nahazo vahana kokoa zany hoe ny anglisy efa tonga taty aorianan'ny frantsay portugais no tonga voalohany tamin'ny 590 i Diogodias taorianany ry Luis Mariano dia tonga indray ny frantsay ry Flacourt sy ry Prony dia tonga ny hollandais sy ny karazany dia ny anglisy no tonga farany tamin'ny taona 1920 fa ny anglisy indray nefa nahazo laka tamin'ny andro Radama voalohany zany hoe ny anglisy ve amin'ny lafiny iray efa nieritreritra ihany hoe endrika fanjanahana na colonisation sa nanahoana marina ny tena hoe antondiny anglisy teto sa hoe mifampirarahana amin'ny fanjakana matanjaka izy azoan'ny tombontsoa tandrefy azy ahoana marina ny tena hoe nilany anglisy any Madagasikara. Ny antony ilan'ny anglisy any Madagasikara raha tonga taty amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Oceana Indiana izy dia nisy ny fifananana niaraka ny faninana tamin'ny La France izy tamin'izany fotoana izany ny frantsay dia nioropaka tao amin'ny nosy Bourbon ary mila manafatra la Réunion ankehitriny izay mila nanafatra andefy satria hanao plantation tao Bourbon izy dia anisan'ny tetika anankiray nataon'ny anglisy satria fantany fa aty Madagasikara izy no akandevy ireo frantsay ireo dia nitady olona izy hoe nitady mpanjaka izy ahafahana manakana ny fanatanterahany frantsay an'izay tanjony izay dia nampanao fanadihadiana betsaka ny anglisy hoe iza mpanjaka ao Madagasikara ahafahana miara-miasa anatanteraka an'izay viny izay dia rehefa nandeha ny fanadihadiana dia Radama voalohany no naharesy lahatra azy ireo dia izay no antony nandehanan'ny anglisy nanantona ny Radama voalohany tao anatin'izay fifanarahana izay tamin'ny taona 17 sy 1909 izay nangatahany anglisy ny fanafoanana ny fivarotana andevo mandeha mivoaka ny Madagasikara ary ho takalon'izay dia ho tanterahan'ny anglisy le rêve unificateur zany hoe le fikasan'ny fanjakana merina sy ny fanjakana teo aloha apiray amin'ny Madagasikara eo amin'ny lafiny ara-politika zany hoe hanao an'le unification politique dia izay no antony nahatonga ny Britanika tonga teto nanatanterahan'ny Britanika an'izay hoe rêve unificateur ny Radama voalohany izay dia ny fanatsarana sy fanomezana fitaovana sy fampanaovana entraînement militaire ny miaramila ny Radama voalohany no antony nahatonga an'izay dia tafapetraka teto Madagasikara ny anglisy tao anatin'izay efa fantatsika hoe nampidirina ny soratra sy ny fivavahana kristiana ny fixena ihany koa ny alphabet malgache kanefa taty aoriana nandeha nivoatra be izay diplomatie izay géopolitique tato anatin'ny ranomasimbe indiana izay satria rehefa nisy ny charte Lambert teo amin'ny Radama faharoa sy Lambert zany ilay teratany frantsay izay manome lalana malalaka ny frantsay ampiasa ny arinakibon'ny tany eto Madagasikara ny ala sy manana tany eto Madagasikara dia niteraka olana izay satria voarara ao anatin'ny lalàna zany ny fanomezana tany ny vahiny izay niteraka olana betsaka ary izay ny tena olana ny sedrain'ny prime ministre Rainly Airvony rehefa niakatra teo amin'ny fitondrana izy
niezaky niaro an'izay fiandrianam-pirenena sy ny fahaleovantenan'ny firenena izay satria nanomboka taty amin'ny taona 1990 dia nanomboka hita fa nanomboka nirona betsaka mihitsy ny frantsay amin'ny fanjanana amin'ny Madagasikara ny entin'ny hevitra nentiny tamin'izany moa dia anisan'izany izay charte Lambert zay fa teo ihany koa ny fangatahany tany izay nanomen'ny protectorany tany amin'ny faritra avaratra andrefa amin'ny Madagasikara tany amin'ny zareo Sakalava izay nilavin'ny fanjakana ihany koa satria tao anatin'ny traité tamin'ny 1817 dia roi de Madagasikara ny mpanjaka kanefa nisy andreo ohatrany hoe Sakalava zany nandeha nirona bebe kokoa tany amin'ny zareo frantsay dia nanomboka teo dia lasa niova ny fomba fijeriny zareo anglisy satria taorinan'le fifanarahana tamin'ny 17 décembre 1929 izay napetraky frantsay ihany koa teto Madagasikara niaraka tamin'ny royaume de Madagasikara dia efa mametraka an'le hoe protectorat fantôme Masahady zay na dia tsy voatonona tao anatin'le traité izay teny izay dia ny zavatra voalaza anatin'le article rehetra dia efa mampiseho an'izay tamin'ny 1890 moa dia nisy ny convention de Zanzibar hoe efa tena miala tanteraka miala i Grande-Bretagne satria namena anazy i sultanat de Zanzibar ary nanaiky koa izy hoe Madagasikara dia efa ny Frantsa dia taorian'ny ady faharoa ny fanondranan'ny fanjakana malagasy sy ny frantsay tamin'ny deuxième guerre franco-ova moa zany dia nitarika tamin'ny fanasoniavana amin'ny protectorat réel tamin'ny 1990. Fampatsehivana kely ny fanaiky tany Zanzibar ny frantsay sy ny anglisy fa omena ny anglisy ny sultanat de Zanzibar omena ny la France i Madagasikara dia hoy raha ilay arivony manao vazaha mody miady ny frantsay sy ny anglisy izay nahatonga ilay obolantsika hoe manao vazaha mody miady mba fampahatsehivana kely fa misy zavatra tadidiko ilay nyresaka ianao tao hoe somary ataontsika hoe ny soparan'ny anglisy zany ny fiainan'ny frantsay ny toekaren'ny frantsay tany amin'ny nosy Bourbon satria namboly fary zareo tao ary ny siramamy tamin'izany inisan'ny zavatra tena lafo vidy namboly fary zareo dia tsy nahazo olona navarina avy ety Madagasikara intsony i Frantsa sy Angleterre dia somary nanao hatrany amin'ny guerre de 100 ans efa hatrany amin'ny moyen âge izy no efa nifaninana foana reo firenena rotonto ireo nefa mifankatia koa amin'ny lafiny iray fa misy zavatra tsaroa tamin'ny nahazoan'ny États-Unis ny fahaleovantena tamin'ny taona 1970 ny kioma tamin'ny zanatany ny kioma tamin'ny Grande-Bretagne ny zanatany britannique dia nalefandry Lafayette nampiany frantsay i États-Unis ahazo ny fahaleovantena asa ve namandray ny anglisy ety Madagasikara tampena ny anglisy ndray ny frantsay tsy ahazo olona varina avy ety Madagasikara amin'izay tampina ny ataontsika hoe ny fiariny ao La Réunion amin'ny fambolena fary sy ny fampiasana olona tsetsatsetsatsyatra ihany fa ny fanontaniana fary angamba fa somary rehefa manakaiky ihany lera ataontsika hoe inona zany ataontsika hoe vokatry ny colonisation tsy ny colonisation frantsay ihany fa ny fahatongavan'ny portugais teto amintsika na ny arabo izay efa tonga teto na nomentsika ny ariny hoe Comore na Comore fa lasa Madagasikara moa tsika rehefa natonga ny vazaha inona ny ataontsika hoe raha ataontsika hoe tsy nisy ny arabo tsy nisy ny vazaha tonga teto nanahoana ny fiainantsika nanahoana zany tsika raha tsy nisy ny vazaha raha tsy nisy ny colonisation marina hoe on ne fait pas l'histoire avec le si avec le si on mettrait Paris dans une boîte raha ohatra ka dia azo atao anaty tranona fikasika Paris nefa mba azo atao ihany mieritreritra hoe nanahoana ary ny fiainantsika afrikana raha ohatra ka tsy nisy ny fanjanahantany inona zany lafy tsara sy lafy ratsy ny fanjanahantany sy ny fidiran'ny vazaha zany fanontaniana zany iaza le hoe histoire contrefactuelle hoe raha ohatra ka tsy dia inona no nitranga zay le contrefactuelle mihitsy zay no ilazana anazy raha tsy nisy ny fanjanahantany raha tsy tonga teto ny frantsay ny européenne ary zareo tandrefana dia nanahoana ny évolution atsika raha ny évolution atsika raha hoe jerevana manokana ny taonjato fa 20 dia nisy an'ireo ova anankiroa ny tena pôle ny pouvoir tamin'ny taonjato fa 20 teto Madagasikara dia teo ny andriana izay tokana manana ny zo anjaka sy loasam-panjaka ary teo ny ova izay solon'ny tena ny solon'iray'ilay arivony tena ny avy ao amin'ny zareo andafy-varatra izay nitondra teto Madagasikara niaraka tamin'ny andriana vitsivitsy ireo ilay antsoina hoe oligarchie izay ny fea ny fitantanana ny fea ihany koa ny resaka varotra sy ny fahatseranana teto Madagasikara
dia ny zavatra hita koa nefa ny prime ministre Rainilay Arvony raha tamin'ny taona 4.9 nanomboka teo amin'ny fitondrana efa vady mpanjaka telo mirahavavy efa nanana ny fiainany koa talohan'ny nanambadiany Andrasoerina tamin'ny taona 7.9 efa 2.30 taona izy ny teo amin'ny fitondrana efa lehibe efa antitra ihany be dia be ny olona te haka ny toerany ary fantatsika izany fa rehefa nalefa sesitany ny prime ministre Rainilay Arvony dia ny adversaire politique no napetraky ny Frantsay ho prime ministre nandritra ny fotoana fohy prime ministre Raintsimbazafa dia azo lazaina hoe mbola nijanona teo foana ireo mety hoe mbola nijanona teo ireo oligarchie ovy ireo ary mety hoe nanaraka ny teo ihany koa teo akaikin'izay ny misiona nampiroborobo betsaka ny resaka fampianarana nampiroborobo betsaka ihany koa ny resaka fanaparitahana ny fivavahana kristianina dia mety hoe tsy maintsy ny ilany tany ivelany ihany tsika satria tsika nosy nefa tsika tena tsy mbola nanana n'le hoe capacité tena hoe mbola namorona sy nanao zavatra ao tsika efa nila teknika avy any ivelany tsika ary izay mihitsy ny fifandraisan'ny malagasy tamin'ny tandrefana tamin'ny taona 1970 hoe ny vazaha zany hoe ny européanina fotsiotra dia mpitondra teknika mpitondra zava-baovao dia mila alaina tahaka sy ianarana ireny ary ny tantara Madagasikara dia voamarika izay dia tsy maintsy hoe nila fisokafana tamin'ny tany ivelany ihany sika ia fa ny tena tiako ambara manko hoe tena tsy hoe ny colonisation tsy ilay fanjanahantany fa tena tsy nisy ny vahiny mbola les dieux sont tombés sur la tête iny ve sika sa manahoana izay vitsy le fanontaniana hoe ny voatra ataontsika hoe ny fanjakana Sakalava ny fanjakana Betsimisaraka ny fanjakana Betsileo sy ny fanjakana Merina ny voatra be ny fanjakana reny satria efa nifandray tamin'ny vazaha fa raha ohatra ka hoe tsy nisy vazaha na nahoana mety somary sarotsarotra ihany raha hoe asa zaina hoe sarosarotra ihany le unification politique satria na ny Betsimisaraka ary ny confédération Betsimisaraka tena hoe tsy maintsy nila fitaovana avy amin'ny vazaha sy nila vazaha ary ny fisian'ny serana tsambo izay mifaneraserana betsaka tamin'ny vazaha dia tena nanova zavatra betsaka dia amin'ny manosy atsika dia tena hoe nila vazaha ihany tsika efa mety hoe tsy maintsy nirona tany anatin'izay hoe resaka nisy endrika fanjanahana izay satria tsika mbola betsaka ny zavatra tsy fantatritsika sy tsy haitsika tato anatin'ny tato ary anisan'ny nanova zavatra betsaka koa ny fifandraisantsika tamin'ny vahiny satria ny tena mitombo be raha mijery nisan'ny mponitsika 2,300,000 nisan'ny olona tamin'ny andro ny fanjanahantany nefany taty amin'ny fahaleovantena dia niakatra be nisantsika dia anisan'ny hoe betsaka ihany koa ny foto-dravitra eto Madagasikara dia nila ny vazaha ihany tsika fa mety hoe tsy tao anatin'ny fanjanahantany angamba izay manko satria hoe telo hetsy roa tapitrisa tsika tamin'ny taona 700 tonga ny fahaleovantena efa 5 tapitrisa zany hoe tao anatin'ny 90 taona tsika dia nitombo afroheny fa ilay ataontsika hoe tamin'ny 700 nefa ataontsika hoe raha tany amin'ny taonjato fahadimy talohan'ny Kristiny nahatongavany olona teto Madagasikara dia tanatin'ny 510 taona zany tsika tonga telo hetsy roa tapitrisa dia tato anatin'ny 90 taona tsika nitombo telo hetsy roa tapitrisa zany hoe nisy fiantraikany tsara ihany zany ilay ny teknika ny fahasalamana be dia be ihany zany zavatra nentiny hoe fahatongavany vahiny teto amintsika eto Madagasikara ia izay ny fandarana anio mikasika ny diaspora sy mikasika ny colonisation namelabelakevitra teto docteur Andry Sandra Rakotoarso docteur en histoire dia misaotra be dia be anao namelabelakevitra teto amin'ny fandarana izy magazine ary mbola manantenanao andalo eto matetitetika amin'ny taontsika hoe fanabeazam-bo ny tantara sy ny teny malagasy sy ny mahamalagasy atsika efa dia mametraka ny fankasitrahananao docteur Andry Sandra Rakotoarso misaotra betsaka indrindra hiatsa dia misaotra betsaka ihany koa atsika rehetra nanaraka an'ity fandaharana ity sy liana amin'ny tantara amin'ny Madagasikara ia dia izay koa no mamarana ny fandarantsika izao takareva izao saoranantsika nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny herin'io indray ny fotoanantsika manaraka koa dia mahazo fahafianaretana miaraka amin'ny fandarantsika ato amin'ny televiziona malagasy veloma tompoko